Rina Rakotomanga talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Erasona filopana tanteraky ny fikambanana ivrary sady mpikambana eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ary alandry miseza solotena ny RMNDN. Ireo no olona nifanandrana nandritra ny ady hevitra no karakarainy ny tanora avy eo amin'ny Youth Leadership Training Program na ny YLTP. Notanterahina ny alarobia 9 febroary tetsy Antanimena. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mahatsavy izay fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny zavatra atao. Eo ilay olana tsy maninona ilay tena ambe folo fa tsotsaraina raha tsy ray andro alohan'ny fifidianana ekenay manohatra izany fa ny olana ahoana moa manoeranay izany efa izay raha tsy misy petrahana. Izay zany ny voalohany. Faharoa manarak'izay sady tsy nahita tao mety lalam-panorenana io hoe gouverneur izany. Anefa izay folana eo dia milaza amin'ny vahoaka fa tsy hitsakitsaka ny lalam-panorenana io ary anao izay zavatra voasoratra io velamo izany. Anangananao tanana novonovady eo anatreny vahoaka izany kanefa tsy tanterahana. Fantana voaloaka petraka ary firy taminareo mahafantatra an'izany hoe inona ny velerano fa efatra. Tsangano ny tanana sisy. Donc voalohany aloha petraka aloha zany misy problème ana appropriation aloha ny velerano. Donc fantaniny ampiatra tetikasa sika ny tetikasa tsy fantatry ny olona mila miezaka sika manantona ny vahoaka manazava aminazy hoe tia ny tetikasa. Fanontaniana tiako apetraka aminareo ilay fanoheranareo ve tompoko Andriamatoa Andry Rajoelina ve mitoelinareo sa ilay fampandrosoana entin'Andriamatoa Andry Rajoelina ve mitoelinareo sa ilay hevitra tiano enti mitoelinareo. Tiako fantatra satria indraindray manko ny atao hoe fanoherana dia nentsika eto Madagasikara dia lasa fanoherana botolo fa raha mihoatra amin'ny any ivelany ny atao hoe fanoherana dia projet contre projet ary raha misy projet anankiray dia ny mpanohatra dia ohatra anankiray da tsy resaka tsy ny gilet jaune zao ianareo zao ny gilet jaune fa tsy manino zay zany tiako tenena hoe ilaina ihany ilay fanoherana mipetraka. Rome ne s'est pas fait en un jour, Mouzan, Arkan les dictons. Par conséquent, Lisa Afkato, oui, vite, t'interre comme Mouzania, reste à voir, on a 5 ans. Enfin, Lisa, la majeure partie, Zania, bah, j'espère que ça peut se faire à Tinamarna. Lisa, pan sakafo ngamba tena mahita ato vilany fa isika miandro bosona no ahita hoe ohatrany ahoana ny tsirony rehefa vita le izy mbola vao hektaona zay ny vita efa hektaona koa nefa zay ny vita isika efa samy mahita hoe aiza ho aiza no efa vita dia mahita koa hoe inona daholo iro mbola tsy hita dia alao ohatra zay tsika angambany hoe zareo anaty vilany afaka efa taona ve tsika vao hijery angamba tsy noko fahany fa eo amin'ny atsasany atsika dia efa mahita hoe efa misy azo tsapain-tanana vesatsika. Eritreritro manokana momba velerano somary pessimiste aloha za fa raha mahita eo moa zany izy satria raha ohatra ny diniany izay asana tsisy ny herintaona izay dia tena somary atao hoe mandeha mora nefa efatra dimy taona zany tena mandeha aingana be izany. Mahakasika an'ilay velerano indray raha hoe ao anatin'ny dimy taona ka oharina amin'ny zavatra efa antranga amin'izao dia hitako hoe mety tsy ho tanteraka ilay izy raha ao anatin'izay fotoana izay mety hoe mihoatra aman-taona